Fikambanana mpanjono madinika miisa enina misehatra amin'ny fanaratona amin'ny morontsiraka Mahajanga no notoloran'ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny jono lakana miisa 7 izay manara-penitra. Eo ihany koa ny kojakoja mifanaraka aminy toy ny salotra famonjena aina miisa 450 ary arato maro. Tafiditra indrindra amin'ny velorano fa 270 ny fitrandrahana sy ny fitantanana maharitra ny arena anaty rano izao etsika natao izao. Fikambanana mpanjono miisa anankenina no misitraka an'izany fanolorana izany. Eo zany ny fanamboarana ireto lakana ireto. Toy ny lakana toy zany dia namboarina, nolokoana, noavoazina sady nasiana ireo matriculation moa zany mba hanara-penitra avokoa ny fitaovana ampiasain'ireo mpanjono madinika satria fantatra fa ireo no antom-piveloman'izy ireo ary ao anatin'ilay sehatra ny fahavitantena ara-tsakafo moa zany dia mamaly tanteraka izany tanjony izany izao hetsika izao. Izao fampitaovana izao zany dia mba ezahana ho ampitombo ny fiarovana ireo mpisehatra indrindra ireo mpanjono madinika moa zany. Amin'ity fitondrana vaovao ity hetsika voalohany izao ary irariana hoe mba afaka ampitombo an'izay fanomezana izay ny eto anivon'ny ministera, fampitaovana izay eto anivon'ny ministera. Ho fiarovana ny tombontsoan'ireo mpanjono madinika dia zava-dehibe ny fanarahan-dalàna. Ary manentana ny ministera ireo mpanjono madinika mba hiditra eo amin'ny sehatra ny ara-dalàna satria tsy afaka ny anara-maso sy hanampy ny ministera raha toa ka tsy ao anatin'ireo azo lazaina hoe fikambanana ireo ary hita sy fantatra mazava hoe iranona dia manana karatra mpanjono fantatra izy fa mpanjono ka mendrika sy mendrika ao ampiana sy omena fitaovana. Anisany mamelona fianakaviana maro ny jono eto Mahajanga ary azo atao fidiram-bola tsara tokoa. Ny tombontsoa azo amin'ny asa izay nampanaovan'ny ministera zany ilay fanampiana dia resaka kalifatage, zany hoe fomba fiasorenan'ny lakana mba sy hampidi-drano zany, mba hampateza kokoa n'ilay lakana zany, mba sy ho haingana ny fahasimbany fa mba haritra farafahakeliny 2 taona, farafahakeliny fa misy izao zany maharitra hatramin'ny 12 taona rehefa tsara resaka kalifatage io dia misaotra ny fanjakana zay amin'ny fampiasana an'ity gilet de sauvetage izay omena reto koa satria ireto dia tena voalohany miaro ny ain'ny mpanjono izy reto, indrindra ilay fampiasana koa ilay harato efa somary lehibe zany be maso mba hahatsara n'ilay kalitao, mba hirovantsika n'ilay harem-pirenena zany ao anaty rano mba tena azo lazaina fa tena mampitombo dia mampitombo ny fari-piainana mpanjono izy reto. Mba hampaharitra ity arena anaty rano ity dia zava-dehibe ny fikajiana ny tontolo iainana, indrindra ny alaonko, fitoerana sy fitombon'ny hazan-drano.